fahasoavanao Jesosy. Fahasoavanao Jesosy iainako, io matoky izao tsy noho ireo asaritako, fa noho ilay ranao soa nasonao aho ahiterana anadratrana anantonanao amin'ny fasaina noho ny fahasoavana. Vamos fazer isso aqui. Fahasoavanao Jesosy. Fahasoavanao Jesosy iainako, io matoky izao tsy noho ireo asaritako, fa noho ilay ranao soa nasonao aho ahiterana anadratrana anatonanao amin'ny fasaina noho ny fahasoavana. Trupona insana niuta si stare Terawanao farinanao andati wana Trupona insana niuta si stare Terawanao farinanao andati wana Fahasoavanao Jesosy. Fahasoavanao Jesosy iainako, io matoky izao tsy noho ireo asaritako, fa noho ilay ranao soa nasonao aho ahiterana anadratrana anatonanao amin'ny fasaina noho ny fahasoavana. Manatonanao ampasaina Anatonanao amin'ny fasaina noho ny fahasoavana. noho ny fahasoavana. Ananazana asa fampona ho an'ny ankizy zany dia misaotra koa Andriamanitra fa izahay tokoa no tena tompona andraikitra voalohany amin'ny fanabeazana ara-panahy ny zanakay dia tena hoe anatin'ny herinandro izahay ampatsiahy hatrany anontana ny zanakay hoe nanahoana inona ny zavatra voaray sy inona ny zavatra tokony hampiarina sy hitomboana amin'ny fiarahana izy ireo amin'Andriamanitra na ny fahafantarana izy ireo n'Andriamanitra. Ho anay koa raha ianao ny teninao izay dia mitenena aminay tsirairay avy. Misaotra tompo. Amen. Nao rakizy mendala nareo. Ny toerana ho an'ny ankizy ao ambany eo moa zany mbola tena mbola tsy voatanisa. Fa ny toerana ho an'ny ankizy ao ambany dia tena hoe anatin'ny herinandro izahay ampatsiahy hatrany anontana ny zanakay hoe nanahoana inona ny zavatra voaray sy inona ny zavatra tokony hampiarina sy hitomboana amin'ny fiarahana izy ireo n'Andriamanitra. Ho anay koa raha ianao ny teninao izay dia mitenena aminay tsirairay avy. Misaotra tompo. Amen. Nao rakizy mendala nareo.
misy asa mbola tokony atao, mbola tsy tokony mbola masina varavarakely sy varavarambe, mbola mila lokona, mbola mila seza ho an'ny ankizy maromaro isika, mila seza 50 anoano ho an'ny ankizy fa zany rehetrarehetra zany mandeha tsikelikely raha mahita satsika dia mipetraka ambon'ny latabatra ny zanakitsika ny akabeazan'ny fotoana dia tsy maninony zany fa mandeha tsikelikely antsika saotra ny tompony amin'izay. Ie androany dia ny folo sy folo iarahantsika mijery amin'ity ampahany fahadimy ity dia hoe ny zavatra folo tokony ho fantatrao momba ny fitiavan'Andriamanitra. Momba n'inona hoe fitiavan'Andriamanitra. Dia tsy nanisy fampidirana fa toko hoe teboka voalohany ity anisany fampidirana ao anatin'ilay izy dia ny voalohany amin'izany dia hoe inona marina moa zany hoe fitiavan'Andriamanitra. Dia raha sitraka ao dia ndaontsika araka hamadika ny baibolitsika amin'ny Salamo 7:100. Salamo 7:100. Vakitsika tsy hoely zany 7:100 dia ny voalohany ka hatramin'ny 4. Amin'ny dikateny ombonana no makiko azy fa afaka manaraka ihany koa tsika ny dikateny protestanta izay mahazatra antsika ery amin'ny solaitra izany. Mbola mana solaitra anankiray ihany koa atao mbola mitajeraka tsara na dahoary vakitsika. Midera ny tompo ianareo fa tsara izy. Eny maharitra mandrakizay ny fitiavany samy famindrapony izy no misoratra atsy. Aoka ny Israelita ilaza hoe eny maharitra mandrakizay ny fitiavany. Aoka ny taranaka Arona ilaza hoe eny maharitra mandrakizay ny fitiavany. Aoka ireo mpanaja ny tompo ilaza hoe eny maharitra mandrakizay ny fitiavany. Adika hoe famindrapo izy amin'ny adika teny mahazatra atsika fa ilay teny fototra izay nakanany hoe fitiavana na famindrapo io dia ilay teny hoe keshed amin'ny teny hebreo KHESHED keshed. Ary rehefa miezaka mandika ny olona na ny mpandina ny tokony teolojiana sy ny mahalala izany teny fototra izany dia niovaova teny ihany satria miankina amin'ny izay fahatsapatra sy fahatakaran'ilay olona n'ilay teny hebreo izay nakanana azy ilay izy izay rehefa miteny rehefa miova toerana dia efa mazava ho azy na dia hoe tsy miova raha ilay izy tsy miova ilay teny fa teny anankiray ihany dia miankina amin'ilay contexte sy ilay kolotsaina ny ainana tao ny tena manome ny tena dikany mazava. Fa rehefa miova ilay toerana hitondrana ilay izy ka hoe adika amin'ny teny hafa dia mety tsy tena mbola tena maraikitra tsara. Hany ka sahirana ireo mpandinika ny soratra masina mandika ny kesheda io. Dia rehefa mijery ny baiboly amin'ny teny anglisy dia tena hoe tanatina fandikana samihafa dia tena niova ihany lay fandikana an'ilay izy. Zany hoe miezaka ny mikako hoe ina ny manakaiky kokoa an'ilay izy raha amin'ny fahafantarana an'ilay teny fototra. Dia izay kesheda izay hiezaka ny rehefa mandinika an'ilay teny dia hiezaka ho jerentsika hoe inona ilay kesheda. Zany hoe fitiavana lalin'Andriamanitra izy io mihoatra n'olona hoe fitiavana mahazatra fotsiny. Firaiketam-po izay ngamba ny madika anazy kokoa mbola lalina kokoa n'olona hoe fitiavana firaiketam-po. Dia raha ohatra ka hoe atambatra ilay fandikana samihafa hoentin'ny teolojiana samihafa ao anatin'ilay izy dia fanapahan-kevitra ny omatoky amin'ny fahalalam-po izay ataon'Andriamanitra. Fahalalam-po généreux. Manapa-kevitra Andriamanitra zany ny atoky amin'ny tena tsy fiazonany fa tena fanobasany an'izany fitiavana zany. Firaiketam-po
izany hoe fitambaran'ny fitiavana maharitra tsy miovaova ny dikan'izay hatsaram-panahy famindram-po fahatokiny ary fahalalam-pon'Andriamanitra ho an'ny olona ilay izy averikany eritrereto hoe izay le izy hoe tsy maintsy mitady zavatra be lehibe ohatr'izany andikana n'le kesety sika hoe fitambaran'ny fitiavana maharitra tsy miovaova n'Andriamanitra ny hatsaram-panahy ny famindram-po ny fahatokiny ary ny fahalalam-pona ny generosité n'Andriamanitra amin'ny olona ilay izy hanika ny olona izay tafahoana amin'ny fitiavan'Andriamanitra io dia voaova mandrakizay satria zany le ao ambadiky le kesety zany rehetrarehetra voalaza izany ny faharoa dia hoe ny fitiavan'Andriamanitra hita sy hiainana izy tenany fitiavan'Andriamanitra hita sy hiainana izy tenany zany hoe afaka jerentsika rehefa mandinika ny soratra masina isika na ankolaka na mivantana mety zay hoe mahadikany hoe implicite na explicite fa hienitsika ny koa rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra tsika hoe hiainan'Andriamanitra ilay fitiavany izay voalohany eo anao anatin'izay dia tsy hoe miandry ny olombelona ity azy Andriamanitra na ny anjelina ny zavaboary nataony ity azy vao ahalala ny zavitiavana zany fa izy tena mihitsy dia tena zay izy sady karakterany zay no tena verba atao notrony hoe zavatra matoateny hiasany ao amin'ny fiainany manokana mahavita tena tsy mila zavatra hafa Andriamanitra amin'izay fitiavana izay raha ka nylazako teo hoe tsy hoe mila anjely izy na mila olona izy ity azy fa ao amin'ny trinité masina no alalantsika voalohany momba n'izany fitiavana zany hoe tahaka ny ahoana ny fitiavana ifanoloran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina zay le fiarahamonina masina mandrakizay zay moa zany atsotsika anazy fiarahamonina masina mandrakizay la hoe Andriamanitra tokana persona anankitelo Jesosy ohatra dia niresaka ny fitiavan'ny ray azy onga jerentsika nge eo amin'ny jaona toko fahatelo andeny fadimy amin'ny telopolo miezaka ny teny miadakadana ako satria misy namantsika zay miaraka amintsika eto mety mbola vao mianatra teny malagasy dia misaotra anareo maharitra anatin'izay jaona toko fahatelo andiny fadimy amin'ny telopolo ny ray tiany zanaka ka efa nanolotra ny zavatra rehetra hoe ho an-tanana tiako atao anaty fonoteny kely aloha hoe io fitiavana manolotra io dia tena toetry ny fitiavan'ny ray ny zanaka ary toetry ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona mihitsy fanehoan'Andriamanitra ny fitiavany amin'ny olombelona eo ny faharatsitsika kanefa ny safidy na nolotra ny tenano atsika ny zanaka ohatra ary ny safidy anolotra ny zanany ho atsika ny ray zany hoe anatin'izay fitiavan'Andriamanitra zay mihitsy zay le hoe fitiavana manolotra izay ary fifanoloran-kaja ihany koa eo anivony raha miresaka fotsiny tsika anatin'ilay trinité masina na lay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia zay le hoe ny fanahy masina miezaka ny manome voninahitra ny ray sy ny zanaka ny zanaka manome voninahitra ny ray mifaneo fitiavana ao anatin'izay ny fitiavan'Andriamanitra dia asehony ao amin'ny teniny amin'ny fifanekena masina sy mandrakizay ao amin'izay persona anankitelo ao amin'ny telo zay iray zay misy fifanekena masina ao rehefa nalefan'Andriamanitra ray ny zanaka
dia tsy hoe aloha no hiady varotra kely aloha no ifampiresaka aloha e fa misy fifanekena mandeha ho azy ao satria ao anatin'ny fahatanterahany fitiavana dia manatanteraka ho azy ny planiny ray ny zanaka ohatr'izay ihany koa rehefa nandefa ny fanahy masina ny ray sy ny zanaka dia tsy isy kesikily hafa tena hoe tonga dia misy fifanekena masina ary zay dia misany endrika izay fitiavan'Andriamanitra afaka hitatsika sy hiainan'izy ireo hifampizarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Fa androany ny zavatra tiako resahana amintsika dia ilay hoe fitiavan'Andriamanitra miantefa amin'ny olombelona ary izay sary hitatsika ao amin'ny trinité masina izay dia tokony anampy antsika amin'ny fahazahoana ilay tokony fitiavana hifandraisantsika amin'Andriamanitra sy hifandraisantsika amintsika samyntsika. Amen na ve? Betsaka ny zavatra azontsika hianarana rehefa mahatakatra isika ny trinité masina ny amin'izay resaka fitiavana izay. Marina fa tsy ho tanteraka velively ny fitiavantsika. Mbola miaro an'ilay nofo izay tena ny nofo tena ny fahotana isika. Fa nefa tsy excuse ho antsika izany no hoe hipetrahantsika amin'izao fotsiny fa tsy hitombontsika amin'ilay tena fitiavana tian'Andriamanitra hiainantsika bebe kokoa hatrany. Amen. Ny fahatelo tia dia tena fahamarinana momba ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy takatry ny saintsika ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy takatry ny saintsika izany. Ao amin'ny Timoty voalohany toko 4:9 dia mbola dika teny iombonana ihany no ampiasaiko amin'ny famakiana azy fa aza misalasala mampiasa ilay dika teny mahazatra antsika. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Izy ihany no tsy mety maty, mitoetra ho amin'ny fahazavana tsy hay akekezina, tsy misy olombelona mahita maso azy hatr'izay ary tsy misy afaka hahita maso azy. Ho azy eny ny haja sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Amen. Inona no zavatra tiako tsopihantsika ao anatin'ilay izy? Mitoetra amin'ny fahazavana tsy hay akekezina Andriamanitra. Zany hoe mbola barany ihany koa hoe tsy misy afaka mahita maso azy. Ny maha-Andriamanitra n'Andriamanitra dia misy zavatra afeniny amintsika tsy ho fantatritsika mba ho tombony ho atsika satria raha ohatra ka fantatritsika mazava ho azy fa izay no mahasamihafa n'Andriamanitra sy isika, izy tsy voafetra ary isika voafetra. Fa misy an'izay tsy ho takatritsika izay ary anisan'ny zavatra mampipoaka ny lohantsika ny ahalehibe an'izany fitiavan'Andriamanitra izany tsy ho takatry ny saintsika mihitsy izany. Maneho amintsika ny lazain'i Paoly eto hoe tsy takatry ny sain'Andriamanitra ary tsy takatry ny saina ihany koa ny fitiavana ao anatin'izay. Romanina 9:2-3. Dia inona ny voasoratra ao? Andriamanitra koa izy tsy niaro ny zanany lahatokana mba hanino ho avitra ao antsika. Dia izay nefa ny fitiavana izay hoe tsy niarovan'Andriamanitra ray ny zanany fa navelany ho faty ho atsika ny amin'ny fahotantsika dia zanany lahatokana. Mampipoaka ny loha zany ahoana koa moa zany hoe fitiavana izy nefa ny zanany indray no arosony. Dia fitiavana na ny zanaka na fitiavana amin'ny olombelona mampipoaka ny lohantsika izany hoe ahoana koa zany. Satria tian'Andriamanitra ho tahaka an'i Jesosy Kristy ihany koa isika. Dia misy zavatra nanasiana bavy izay tsy hiarovany antsika fa avelany mitranga amintsika. Zavatra mety
mafy amintsika sarotra amintsika ny mahazo azy mba hatonga atsika ho mpanahaka ny Kristy Jesosy ny zany aramoana anaovany amin'izany indrindra fa isika zay zanaka isika fa zanaka noho ny fananganananaka dia izavatra eo amin'ny fiainantsika tena zay mihitsy hoe tsy arovana atsika fa avelany antsika mba tena anahafantsika ny Kristy Jesosy bebe kokoa hatrany anatin'izany ilay vonresantsika tamin'ny herinandro dia ny fahoriana izany fa efatra miaraka amin'ilay voateniko teo ihany hoe tsy takatry ny saina ny fitiavan'Andriamanitra dia nefany afaka ny hofantatsika nefa izany fitiavan'Andriamanitra izany afaka ny hofantatsika izany fitiavan'Andriamanitra izany so ihany na dia tsy hay faritana mazava aza ny andehibe ny fitiavan'Andriamanitra satria tena maro lafo izany fitiavan'Andriamanitra izany zay ka manenisa zavatra tokony resahako teo ambony teo amin'ny maro lafo hoe maro lafy azy ny endrika isehoany izany dia tena hoe tsy takatra ny saintsika fa nataon'Andriamanitra ho takatsika ihany koa nefa n'izay tokony ho takatsika ny momba ny fitiavan'Andriamanitra ary afaka ny ampitan'izany amin'ny hafa isika rehefa avytsika tsara miseho amin'ny fanavotany indrindra zany fitiavana izany fantatsika tsara jaona toko 7 fa dia mbola dika teny iombonana ihany no tiako horaisina ao anatin'ilay izy hoe eny no tiavin'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao no tiavin'Andriamanitra fatratra izao tontolo izao zany hoe fantatsika ny fitiavany tamin'ny nanomezany ny zanany ho atsika zatra n'io verset io loatra isika tena zatra loatra an'io ka indraindray mety efa fahoany fotsiny fa mila maka fotoantsika indraindray tena hoe andiniantsika an'io fa tena lalina io andinitsoratra masina io andinitsoratra Jaona toko 7:1-10 io ho avitra isolo vaika ao atsika zay no nanomezany ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana manak'izay dia toy an'ilay Romana toko 7:30 hoe tsy ambony etsy dia ozy izy hoe tsy omeny atsika miaraka amin'ny manaikona koa fa ny zavatra rehetra izy tsy miaro ny zanany lahatokana ho faty isolo vaika isolo toerana atsika dia tsy omeny atsika maimaimpona koa ve ny zavatra rehetra dia asehon'Andriamanitra ihany koa izany fitiavana izany fantatsika amin'ny alalan'ny zavatra avelany ainantsika na ataony eo amin'ny fiainantsika zay tena mahagaga tsy isy afaka nilaza eto hoe tsy niasan'Andriamanitra teo amin'ny fiainana tsy nanaovan'Andriamanitra zavatra ary tokony ampitodika antsika amin'Andriamanitra reny zavatra reny omeny maimaim-pona ny zavatra rehetra te ilaza kely ako amin'ny eo an'ny teboka faefatra io hoe afaka ho fantatsika nefa ny fitiavan'Andriamanitra hoe misy fomba fiteny kristianina hoe ianao hoe efa niona tamin'ny fitiavan'Andriamanitra tsy haiko na mety efa naheno an'izany hoe tsika hoe misy olona manontany antsika hoe ianao ve efa niona tamin'ny fitiavan'Andriamanitra dia teresaka kely an'izay hoe niona tamin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ary la hoe niona tamin'ny fitiavan'Andriamanitra dia tonga sainany amin'ny fanambaram-pitiavana asehon'Andriamanitra manokana aminao ianao kababony lasany tena hoe manangana saina fotsy dia manolotra ny fiainanao anazy manontolo dia lasa feno aza ny fonao dia feno fahasambarana sy fifaliana tsy misy tozany tipoka faliana ianao no izay fiaonana taminazy ary isaka no matsiaro an'io fiaonanao taminazy io ianao dia izay foana ny fahafahatsapana mameno anao vao tamin'ny maraina teo azy ao tamin'ny maraina ny fo dia nanao fiderana an'Andriamanitra tao am'braoko tao dia tena tsapako izay le famerenan'Andriamanitra n'izay le fahatsapanany amin'ny fitiavana nasehony anazy zay amin'ny alalan'ny tonikira zay maneno ao anatin'ny sofoka ao anatin'ilay fiderana dia tena hoe ina ny azonao atao ohatrany hoe mirotsaka ny ranomasinao dia feno fifaliana ianao ary rehefa miona amin'ny fitiavana io ilay keseda le resantsika tariam-boalohany ary
dia tena hoe tsy mbadika ambony ambany za olona tsy dia tena olona mpitomany zany mihitsy fa rehefa tratrany ianao dia tena hoe eo ianao dia tena tompo tsara ianao lehibe ianao resinao manomboka ny fotoana inotsika ny filazantsara io le hoe miona tamin'ny fitiavana io fa mino fa ao anatin'ny fiarahantsika mandeha amin'Andriamanitra dia averimberiny fanahy masina eny foana dia mahatonga antsika tena ohatry hoe mafana indray ny ao anatintsika ao dia velona indray ny any anatintsika any hoe izay ilay fitiavan'Andriamanitra dia feno diboka fanita ny any anatintsika tsy haikotsika na misy efa niona mahatsapa zavatra ohatry izany hoe mba hatsangana ny tanany tamin'ny fiainany amin'izany fitiavan'Andriamanitra niona tamin'ny fitiavan'Andriamanitra dia izay tokoa ny tsapantsika e izay ny totry hoe feno be zany ny any anatinao any diboka fanita tena hoe sambatra ianao fifaliana tsy misy ohatry izany dia izay le izy misy hirana karaity ohatra lasa tafiditra na hira foana rehefa le mitoviteny tatoaka rehefa misaina fitiavan' Jesosy sy izay rehetra nataony tamiko dia hiantso mafia hoe Alleluia isaorako azy ny fitiavany tompo sotra anao fananehoana ny fitiavanao naseonao nafantatra navelanao nafantatra an'izany fitiavana lalina zany le kesheny le tsy hay faritana kory misaotra Jesosy fahadimy Andriamanitra fitiavana betsaka ny diso fandray momba azy io na hoe Andriamanitra fitiavana matetika ny ao anatin'ny fon'ny olona hoe Andriamanitra fitiavana dia dika zay tiany foanako zay zavatra tiako zay zavatra ananina dia efa tena manao afaka manao zay tiako atao azy zany e zay dika zay ve ary indraindray mahadiso ihany koa na ny sensan'ilay fitiavana amin'ny tokony fampizarantsika olombelona le fahadisoan'ilay famaritana ny fitiavana na hoe ilay maha-Andriamanitra fitiavana n'Andriamanitra sens unika be foana ny fahazahoantsika azy midika hoe Andriamanitra fitiavana dia manino mahazo tambitamby safosafo orokoroka zay fotsiny dia mijanona eo ny famaritantsika an'izay hoe fitiavana Andriamanitra dia fitiavana hany ka Andriamanitra bisonory sany Andriamanitra ny olona sasany fatadidio fa efa endrika fampipotsamo zany efa tsy azontsika tsara la hoe izy ambanao ny Andriamanitra tokony topoeko ty fa tokony izay ambaratsohatra masina no Andriamanitra tokony no raisika ao anatin'izay ny famaritana avy aminy Andriamanitra rery ihany no mahafeny fifangaroany reto famaritana momba ny fitiavana ireto zay tokony mifantatritsika hoe izany tokoa ny Andriamanitra tsy amin'ilay manafosafo sy le mahanao bizobizo zany ako sy ny ohatry zany fotsiny fa ndao hoe jerentsika eo amin'ny Korintiana voalohany toko 7:10-11 ka hatramin'ny 7 zay famaritana ny momba n'izay le hoe fitiavana izay Andriamanitra rery ihany no tena tanteraka amin'io zavatra resahany io fa isika olombelona tadiaviny andeha ihany koa iroso amin'izay karazana fitiavana izay ahoana ozy izy maropo ny fitiavana be amrampo ny fitiavana tsy mialina ny fitiavana tsy mirehare ny fitiavana tsy mieboebo ny fitiavana tsy manao ny tsy mendrika ny fitiavana tsy mitady izay ho azy ny fitiavana tsy mora sosotra ny fitiavana fa misy karazana fahasosorana masina na fahatezerana masina mbola anatin'ny fitiavana ihany koa tokony ho fantatritsika efa tezitra amin'ny fahotana ohatra Andriamanitra sosotra amin'ny fahotana zany tena zavatra fitiavana zany fitiavana amin'ny fahamarinana izay no manosika azy tezitra amin'ny fahotana tsy manao andolo-po tsy mifaly amin'ny tsirahary ataon'ny olona fa mifaly amin'ny marina ataon'ny olona ny fitiavana no azakana ny zavatra rehetra ka hananana finoana sy fanantenana sy fandeferana amin'ny zavatra rehetra tsy
tsy koa izy amintsika no tena manana nio sy mahafehany zany karazana fitiavana zany akoatran'Andriamanitra inoko fa tsy misy dia io ilay re fitiavana aseho zay mety samy hafa amin'ilay Andriamanitra bizon'olo sa eritreretin'ny olona sasany. Andriamanitra tena saro-piaro amin'ny fahamarinana. Andriamanitra tsy manao andolopony nefa ny fitiavana indraindray misy an'izay fitiavan'ny olombelona sy ny zavatra mety hoe famaritan'ny olombelona fitiavana. Misy zavatra maro samihafa zay mety mifangaroaro ao anatin'izay fa io madio aloha madio zay le fitiavana avy any ambony dia ireo voalaza rehetrarehetra ireo. Ary ihany koa mbola ao anatin'izay fitiavana zay ihany koa ny anitsiny zay tiany Hebreo 12:1 fa ny zanaka tiana no fahaiziny tompo ary zay rehetra raisy no zanaka no kapohiny. dia indraindray tsika le mifanohitra amin'izay mihitsy no raisika hoe rehefa mikapoka atsika Andriamanitra dia hozy itsika hoe tsy tian'Andriamanitra angamba ty zaty fa zay zanany ozy izy mikapohiny ary ny zanaka tiana no fahaiziny tompo. Fahaenina, tsy misaraka amin'ny toetran'Andriamanitra hafa ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy azo sarahana. Inona ny toetran'Andriamanitra fantatsika? Mandrakizay Andriamanitra, mandrakizay ny fitiavan'Andriamanitra. Ary antoka lehibe ho an'izay tiany zany, ho an'izay olona nisy safidian'Andriamanitra ho tiany manokana. Efesiana 1:1-5 ka hatramin'ny 5 dao evakitsika kely zay. Mbola ao tsara ve tsika? Efesiana 1:1-5 ka hatramin'ny 5. Isaorana ny Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay nitantsika tao amin'ny Kristy ny amin'ny fitahimpana rehetra ny an-danitra araka ny fidianany atsika tao amin'ny fony. Misy resaka fitiavana ao ny fidianany atsika tao amin'ny fony. Azavady diso ny famakiko. Araka ny fidianany atsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenana zao tontolo zao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika. Ilay tsy mbola ary zao tontolo zao zay ny tena zavatra tena tiako ibraikitra ao anatin'izay hoe nofidiny mialohan'ny fanorenana zao tontolo zao zay olona ho tiavana. Inona dikan'izay? Mandrakizay zany no fitiavan'Andriamanitra hatrany amin'ny mandrakizay tany amin'ny lasa ka hatrany amin'ny hoavy ihany koa. Masina ve ny fahafantarantsika ny toetran'Andriamanitra? Dia fitiavan'Andriamanitra feno fahitsiny, feno fahamarinana, feno fahamasinana. Ary zany ny ankalan'ny eto. Marina ve ny fahalalantsika an'Andriamanitra? Marina ny fitiavan'Andriamanitra, masina ny fitiavan'Andriamanitra, tanteraka sy madio ary marina ny fitiavana. Tsisy kianina ny fitiavana, tsisy azo kianina. Tsy miova ny fahafantarantsika an'Andriamanitra, tsy miova ihany koa Andriamanitra amin'ny fitiavana. Fitomanina 3:2 afaka manamarina an'izay bebe kokoa. Tanteraka ve Andriamanitra dia tonga lafatra ihany koa ny fitiavana. Amen. Zany hoe tsy afaka saratsara antsika amin'ny zavatra hafa fa raha ohatra ka hoe miresaka tsika ny amin'ny fahamasinan'Andriamanitra dia mbola conjugué miaraka amin'izay foana ny fitiavan'Andriamanitra. Dia mbola mampivelatra n'ilay fitiavan'Andriamanitra maro lafy zay tokony ho fantatsika zany rehetrarehetra zany. Amin'ny fafito ty dia tena isorantsika an'Andriamanitra tsy miankina amin'ny zavatra hafa ankoatran'ny safidiny ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy miankina amin'ny zavatra hafa ankoatran'ny safidiny manokana ny fitiavan'Andriamanitra. Romana 7:3-10. Romana 7:3-10. Araka ny voasoratra hoe izy io malaza be mihitsy hoe mampitoeraka fandroitana be hoe zany ve ilay Andriamanitra reo, zany ve ilay hoe Andriamanitra fitiavana. Fa zay ary izy ko Jakoba no tiako fa Esau no alako. Ahoana koa
zany andriamanitra zany maneho io ny fiandrianan'andriamanitra amin'izay tiany atefany fitiavany ary sika rehetrarehetra etoko anatin'ity hevitrano ity dia tian'andriamanitra iantefany fitiavany avokoa amen ny safidy ny tian'ny Jakoba andriamanitra safidy tonitsotro zao fotsiny zay dia iza moa ianao iza moa isika no hitsaran'andriamanitra ny amin'izay safidipony ary ohatr'izay ihany koa safidipon'andriamanitra manokana ianao dia avelao anazy ihany zay safidiny hoe tsy akahalan'ny Esau sy akahalan'izay hafa any satria misy olona foana andeha ho any amin'ny elo na tiatsika na tsy tiatsika sady nakahalan'andriamanitra izy ireny no tsy safidin'andriamanitra ihany ny fanitsiny saitsika ao anatin'ny fisainantsika ny momba an'andriamanitra mihitsy no mila miavao ao anatin'izay fa indraintsika teo amin'ny sy hianan-kendry ny alohan'andriamanitra eritreretintsika fa tsy mahitsy andriamanitra rehefa nanao an'io izy ary hitantsika ny tsy hoe olona nahantra ny ohatra Esau hitantsika tsy hoe olona tsy afaka Esau fa safidipon'andriamanitra ny tohizan'ilay ligneo akary amin'ny Jesosy zay no fidianany manokana ny Jakoba dia rehefa misy ny safidiana dia misy ny safidiana sao fasahirana be tsika amin'ilay fo demokraty sy ahoana reny zany communiste any anatin'ny fisainantsika any tokony mitovy daholo raha ny olombelona rehetrarehetra fa andriamanitra tsy ngano zary zasenao raha sataony samihafa dia ohatr'izay le izy mila mianatra an'izay tsika andriamanitra tsy matao tsy voatery ataony mitovy daholo ny zavatra ataony amin'ny olona re ny olombelona firo ny resahako eo ary misy nandrotsahany fitiavany manokany ary misy sady tsy namaly tsara ny fitiavany no ihany koa efa mankary amin'ilay anankiray fahaverezana dia inona ny tokony ataontsika manoloana ny teny io hifaly fotsiny satria masafiditria safidin'andriamanitra ny ray zay fa ny faharoa mbola misy safidin'andriamanitra be dia be any ambadibadika any dia ahoana ny afahantsika mampafantatra an'izany amin'ny olona hoe mety ho safidin'andriamanitra ihany koa ilay olona dia io andriamanitra no mahalala anazy dikan'izay ny olona rehetrarehetra izarantsika ny fitiavan'andriamanitra izany so ihany fa tsy niankina tamiko eritrereto raha niankina taminao ny fifidianan'andriamanitra ny tianao tsy mendry mpitiavana ianao oy lay fisainanao ary amin'ny mangingina any amin'ny maizimaizina any amin'ny zavatra ataonao any amin'ny tsisy fahitany ny zavatra sainsainao any amin'ny rehefa ianao mipetrapetrapetraka tsara iny misaina sain-draty sy ny sisa lay fahotana fanaonao iny marikoriko an'andriamanitra ny izany afaka hiteny hoe zahako tena aklinina tanteraka mihitsy ny mahaklina mahadio atsika dia Jesosy Kristy ireny ihany fa raha isika amintsika manokana tsisy ilavana azy niaraka niritsika teo ary dia tsy nahalalan'ny répertoire anjara fa le hoe raha isaina ny ota tsy misy na nyray azy tena na nyray azy dia zany zavatra zany zany tokony mety manontany tenareo fa maninona mety mahita anareo anatin'ny fiderana tena hoe mahafana ny foko anatin'izay satria miverany anatin'ny saiko foany zany hoe za tsy mendrika za tsy alehany kanefa na nivitsahan'andriamanitra ny fitiavany dia ahoana moa ny tsy aneo an'izany amin'ny tena mety personnalité aiko manokana fa tsy misy tavela isika raha ohatra ka nojerena no diniana ny amin'ny fahotantsika fa zay hoe safidipon'andriamanitra ianao dia ifalio iravoy tena hipitao ao anatrehan'andriamanitra tahaka ny zanakombony fa sahoana manoloana ny fiandrianany amin'ny safidiny dia zay hoe anjaratsika ny mifaly fa satria no fitiany ary mampafantatra ny hafa ihany koa an'izay fitiavan'izay fahavalo tsy natao mifantatra fotsiny fa natao hiainana ny fitiavan'andriamanitra amena raha ohatra ka fahafantarana fotsiny dia lasa tena
any anatin'ny saina fotsiny dia tena olona ambany be ny quotient émotionnel amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Manao antsika hijery amin'ny Efesiana 4:7-8 ka hatramin'ny 7:7. Aiza hoe 4:7 7:7 ka hatramin'ny 7:7. Ary noho izany mandoalehako amin'ny ray izay azon'ny fianakaviana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany anarana mba homena anareo araka ny haren'ny voninahiny ny mba ho atanjahana fantatra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana ka maka sy orona mafy amin'ny fitiavany anareo mba ahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny afantatra tsara zay sakany miara-mamakitsika lavany ary miaviny sy alaliny ary alala ny fitiavany Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hameno anareo ho amin'ny fahafenon'Andriamanitra rehetra. Io andiny 7:7 io alala ny fitiavany Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mihoatra noho ny fahalalana. Ny-impliqué an'ilay fiainana an'ilay fahalalana mihoatra ny fahalalana eo. Ny fiangonana atao Efesosy dia fiangonana anisan'ny tena tsara fitandremana satria anisan'ny olona malaza sy kalaza lany ny mpitandrina ny tandrina ny fandimby tao amin'izy ireo. Voalohany tamin'izany Tikiko anankiray ihany koa i Titosy nandimby anazy raha tsy diso ny farany ny apôstôly Jaune dia samy nifandimby ny tandrina anio fiangonana io. Tsy tahaka ny fiangonana tany Galatia sy tany Korinthe izay tena ohatran'ny hoe nanahirana ny fitandremana anazy fa plutôt dokadoka sy toko hoe fametrahana ny zavatra tokony hipetraka tsara ara teolojika sy ara-pratika. Ary izay ilay izy rehefa mandikitsika ny boky Efesiana dia ka hatramin'ny toko voalohany ka hatramin'ny toko 7 dia misy amin'izay bazy ny fahalalana ny amin'ny filazany tsara izay. Dia rehefa toko 4 ka hatramin'ny toko 9 indray dia miresaka ny amin'ny fampiarana amin'izany na hoe fiainana amin'izany. Dia izay ilay hoe tsy natao ho fantatritsika fotsiny ny fitiavan'Andriamanitra fa natao hiainantsika mihitsy izay fitiavana izay. Ary vavaky Paoly teto dia hoe hisy an'izay fahalalana mihoatra ny fahalalana izay fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra dia miara-dalana amin'ny fiainana ny fitiavan'Andriamanitra. Faran'izany dia mandeha ila ilay izy. Be dia be ny olona mianatra teolojia na mpampianatra mihitsy azy. Ara teolojia misy olona pastera sy ny ohatr'izany sy ny sisa mahalala ny ao anatin'ny sainy fa tsy mbola vaovana ilay fitiavan'Andriamanitra izy, mbola tsy miaina ilay zavatra nampananganako tany anantsika tsirairay avy teo. Hoe tena misy zavatra, misy filinina, misy fahatsapana ao anatin'izay fiainana miaraka amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay. Ambarany soratra masina izay fitiavan'Andriamanitra izay alalantsika azy, fa ambarany soratra masina ihany koa ny tokony hiainantsika an'izany fitiavana izany. Ary izay ny vavaka Paoly tamin'ireto Efesiana reto andohalena. Ary izay ihany koa dia andohaly teo anatrehan'Andriamanitra ny ahalalantsika ny fitiavan'Andriamanitra raha izay fa hitomboantsika amin'ny fiainana an'izay fitiavana izay. Amen ma ve? Tsy ny QI atsika ny quotient intellectuel atsika fotsiny no tokony hitombo amin'izay le fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra izay fa izay indrindrandrindra ihany koa ny QE ny quotient émotionnel atsika. Ahoana ny fomba hitomboantsika amin'izany? Hoe te hiaina bebe kokoa amin'izany ve ianao? Voalohany manokana fotoana ho azy amin'ny isainana ny momba ny fifandraisanareo, fifandraisanao sy izy. Tamin'izay sy miora mbola niaraka, mbola tsy mpivady fa mbola mpisipy, dia tena rehefa mbola azo atao, mbola nianatra tamin'izany dia rehefa mbola azo atao ny hoe manokana fotoana ny tena fola mitompo fa ningitrika mihitsy nisy fotoana sasany hoe
mba maninona mba hafahana itombonylay fiainana amin'ilay fitiavana lay fahatsapana lay midobodoboka kely mandeha amin'ny bus 119 miala eria satria mipetraka teria Kadivato ry zareo tamin'izany fotoana zany miala eo Kadivato tena misy an'izay lay fahatsapana midobodoboka kely zay ny anatin'ny fo mahafinaritra tena matsiro kely mihitsy le izy dia voatsihana izy no mitantara zavatra mahafinaritra be deaibe taminahako dia tamin'ny alina mihitsy koa izy na dia efa WhatsApp taminahako nanao sary nanomboka tany amin'ny fiarahana vao nanomboka ny araka zay ka hatraty amin'ny izay manana zanaka efatra zao dobodoboka kely mihitsy ny foko nahatsiaro an'izany rehetrarehetra zany dia ohatr'izay ihany koa mila manokana fotoana ianao ahafahanao misaintsaina n'ilay fifandraisanareo ny fitiavanareo ianao sy Andriamanitra io faharoa saino ny teniny maranitra tsara navatsava ny any anaty fanahinao io teniny io ka tonga anao afaka miaina indray an'izay fitiavan'izay bebe kokoa rehefa mamaky ny teniny isika ahoana aloha tsika amin'ny fitohizanao famakina teny fampafantaranao fotsiny hoe isy calendrier zay ho imprimé antsika mety isy fandraisana anjara kely no ataontsika ao anatin'ilay izy fa ao anatin'ny calendrier io dia tonga dia ao anatin'io daholo ny programme am-piangonana sy ny vaky-teny raha tsy diso ako mety amin'ny herin'ny andro any no tokony ho disponible ho antsika ilay izy dia miomantsika ao amin'izay fa toizo amin'izay hoe famakina ny tenin'Andriamanitra izay izany dia saintsaino izay fahatelo ary ty tena matetika tafaverina aminay mivady mihitsy matetika moa zany saintsaino ny azo fijaliana saintsaino ny azo fijaliana matompo olo ny resaka le hoe tsy misy ataoko rehare akoatrany azo fijaliany Kristy dia misaintsaina matetika an'izany izy nandinika ny tenany ina moa ny zavatra mba irehareako amin'ity fiainany ity ina moa ny zavatra afaka metrahako ny firehareana dia narehefa nahita izy satria ny saintsaina ny amin'ny azo fijaliana dia nahita hoe ny azo fijaliana ihany ny azo ny irehareana hoe teo lay toeram-panavotana teo lay toeram-pananganana amen fahasivy ty dia tokony ho tsaroantsika hoe hiainantsika isan'andro anie ny fitiavan'Andriamanitra Efesiana toko faharoa andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo noho ny alehibe ny fitiavany izay nitiavany atsika na hafanady afony mbola maty ny fahadisoantsika aza isika dia nahavelona atsika niaraka tamin'ny Kristy fahasoavana namonjenanareo teny anankiroa izay tiako tsipihantsika ao anatin'io dia ny famindrapo izay ananan'ny tompo be deaibe sy ny fahasoavana namonjenantsika tena mahery vaiko andalana kely anankiray io miresaka ny amin'izany hoe famindrapon'Andriamanitra izany izay anana mibetsaka ao atsika ary miresaka ny alehibe ny fitiavany Paoly eo momba ny famonjenantsika eo misy fahasoavana narotsak'Andriamanitra fahasoavana sy famindrapo zay fahasoavana sy famindrapo zay dia fanehoam-pitiavana ary fantatritsika hoe ampiarahan'Andriamanitra amintsika isan'andro zay fahasoavana sy famindrapo izay fitomanina toko fahatelo io dia miresaka an'izany andiny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalany ritra atsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany amen tsy amen ka fa efa aleloia zany nareo koa manaraka fotsiny tandremo vaovao isa-maraina izany aleloia lehibe ny fahamarinanao na azosika dikany koa lehibe ny fahatokinao Andriamanitra dia manoloana an'izany hoe famindrapo avaozina isa-maraina izany ahoana inona ny asetrinao azy androany raha pitso afaka pitso inona ny asetritsika azy fiambonana atyko ho ataontsika vavaka rehefa aveo mamarana rehefa aveo sika inona ny asetritsika azy mahay miaina an'izany fitiavan'Andriamanitra zany sy mahay mizara an'izany famindrapo sy fahasoavana izany ihany koa isika amin'ny afo
ten'Andriamanitra milaza an'izay hoe tokony hiainantsika mandray ny famindrapo isika, mandray ny fahasoavana isika, dia tokony hanome famindrapo sy hanome fahasoavana ho an'ny hafa. Mifankatia ve isika? Mifankatia ve isika? Ary raha izay fiarabanao ihany ozy izy no arabainao, ina no mahasamy hafanao amin'ny jentilisa, satria mihainy jentilisa ihany koa zay tiany ihany no tia. Mifankatia ve isika? Mamindra fo amin'ny rahavavinao ve ianao? Tonga dia mariko mihitsy hoe rahavavy, satria any matetika ny misy ny eo. Zay lehilahy fa tsy dia tena fiahakavitsiny zany hoe lehilahy somary ohatr'izay zany. Mamindra fo amin'ny rahalahinao ve ianao? Manolotra tanam-pahasoavana ho anazy ve ianao? Manolotra grasy ho anazy ve ianao? Satria hiainanao isan'andro ilay izy, dia tokony ampiatra an'ilay izy amin'ny hafa ihany koa ianao, satria manavao an'ilay izy isamaraina aminao Andriamanitra, dia ndao hanavao isamaraina ihany koa isika ny famindrapo amin'ny hafa, fa tsy hainao hoe iny aloha aleo hilampy maritomo, tsy maninana tsy amindranao fo, fa aleo iny tazomiko mandramata. Engaleka tsy ho antsika zany. Amen. Fahafolo farany ndao iaraka hitsangantsika. Mila zaraina amin'ny hafa ny fitiavan'Andriamanitra. Zay ny fahafolo farany. Ianao ve efa nandray an'izany fitiavan'Andriamanitra, araka efa ny zavatra niresahako tary efa niona tamin'ny fitiavan'Andriamanitra. Raha tena efa niona sy nandray ianao, dia tsy te hitazona an'izany ho anao manokana. Amen. Te hizara an'izany amin'ny hafa ianao. Ndraindray io enatrao, io fotsiny, io tahotrao, io fotsiny no mihazona anao. Io fotsiny. Ataoko hoe fotsiny. Rehefa any amin'ny fiaonana any zay dia mifampiresaka matetika an'izany, dia tena hoe any amin'iny foana no misakana, tahotra, enatra. Fandaontsika angataka ny heriny fanahy masina, tena hoerintsika isan'andro san'andro, ary tena ho applicable amintsika ilay hoe tena feno hery ka nandeha mitory ampasahely any amin'izay misy atsika tsiraray avy any. Tsy mamela mahazo ny fitiavan'Andriamanitra io e. Dia ianao rery any ve ny tokony ho tratran'izay tsy mamela mahazo zay, fa misy hafa tokony ho tratrany any keo any ambadimadika any. Mety avanao eo akaikinao, mety amin'ny sasany amintsika eto mampalahelo, mety ny vady andrefimandrinao, mety ny zanakao, mety ny ray aman-dreninao, ny anadahanao, ny anabavinao, ny rahalahinao, sy ny sisa sy ny sisa. Misy fiteny anglisy zay hoe sharing is, aizany le zanako lafa haile tsara mihitsy zay, sharing is caring. Dia raha zaratsika zay fitiavany zay, dia midika zay hoe miraharaha ny hafa tsara tsika. Raha te hiraharaha ny hafa, dia mila zaratsika ny fitiavan'Andriamanitra. Amen na ve? Ny raha nanambaran'izany fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa, izany isika. Marka 4:10 dia 5:10. Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo, ka metoriny filazantsara. Inona ny filazantsara io? Kristy maty noho ny fitiavany atsika, amonjena atsika, ary asorana atsika eo amin'ny fahotana, nalevina dia natsangana ho fanehoana ny voninahiny. Tsy misy fitiavana lehibe mihoatra an'izany. Dia manolotra ny aino an'ny tiany. Isika ilay nitiavana mialohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Ary mandehanao izy amin'izao tontolo izao, mitoriany filazantsara amin'izy, amin'ny olombelona rehetra. Rapitso isika andeha ho any amin'izao tontolo izao. Rapitso zasy ianao. Rehefa avy eo ao anaty bus, any amin'ny toerana samy hafa any, tahotra sy enatra, zay sisa no mihazona anao. Fanome hery anao ny fanahy masina, dia andresy ny fitiavana tanteraka mandresy ny tahotra. Rehefa tanteraka ny fitiavantsika an'Andriamanitra, dia horesitsika ny tahotra, dia afaka ny anatona isika, dia hiteny amin'ny hafa hoe tena tia ny fitiavan'Andriamanitra, mila raisinao izany, fa hanova azy zany. No iaraka isaintsaina izany teny rehetrarehetra izany isika.
ka ny teneniko teo hoe raha pitsoka andeha ho any amin'izao tontolo izao ianao amin'ny asa amandrara rehetra manana ny fanan'Andriamanitra mitarika anao ianao dia arao izy aza manamafy ny fonao na aza manidy ny sofinao amin'izay fitariany ianao mandehana dia zarao ny fitiavany hanovanao izy ho sasa amin'ny filazany tsara izay inonao ilay fitiavan'Andriamanitra. Dia anankiray tiako anisany amaranantsika ny fotoana ny vavaka tokony ataontsika dia ilay teboka fahasivy teo hoe hiainantsika isan'andro ny fitiavan'Andriamanitra hoe avaozy ny samaraina ny famindrapo dia ndaontsika tena hoe hivavaka ihany koa hoe Andriamanitra izahay tokoa anie dia mba olona tena mpanavao isamaraina tsy mihazo ota indrindra ho antsika mpivady tsy azona ota sy fahadisoany ny hafa ao amintsika ao fa tena amela isan'andro ary ho antsika mpiana da mpiray-tapo ao amin'ny tompo mpirahavavy ao amin'ny tompo tena hoe tsy azona ny fahadisoany hafa na ny fahotany hafa fa mivita amela isan'andro isan'andro dia ndaontsika hiaraka ngataka atsika hiaraka hivavaka manoloana an'izany dia rehefa